Mila antsika rehetra liavana ny fiadanana sy ny famindrapo avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny tolakandro ny 5 febroary izao fanomezanantsika izao dia nanahatra ny fikambanana lekôla sy ny olona mba hananaterahana ny antsoina hoe mikalo ampana hijoroana ho vavolombelona hanehoana ny fiangonantsika mpianakaviana eto amin'ity fitandremana ity. Androso amin'ny fampivavahana ametrahanyizany ireny izy mitsangana hideran'ny tompo araka ny salamo fahinao sy folo andimy voalohany hatramin'ny faefatra aran'ila fahavalom-befolo andimy voalohany sy faharoa ny feonay rehetra izao. Salamo fahinao sy folo andimy voalohany hatramin'ny faefatra ny hira fahavalom-befolo andimy voalohany sy faharoa. Ao mivavaka voapetraka ny fiangonana. Mideran'ny tompo isika araka ny tenim-panoka salamo manao hoe mira firam-baovao amin'ny Jehova, miravo amin'ny Jehova tany rehetra, miravo amin'ny Jehova misaotra ny anarany, lazao sanandro ny famonjena mahafaty, ambara ao amin'ny Jezokrista ny voninany, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana taona, ka lehibe Jehova Rehetra, sary matahotra ambony Andriamanitra rehetra. Amen. Sika ny amin'izao tolakandro irahantsika eto an-tranony karakarainy ny fikambanany lekôlina sy ny olona ikalo am-panahy 5 sy 2 vao tamin'ny 4 novambra 4 sy 2 tsika no nanao mikalo am-panahy ho amin'iny taony faraka ny tetikandro vaovao dia tanterahantsika androany sy febroary 5 sy 2 zany. Ny mikalo am-panahy dia asa anankiray tanterahan'ny fikambanany lekôlina sy ny olona misy tanjona anankiroa. Voalohany dia ny tanjona fitoriana ny filazantsara ao anatin'ny fanatanterahana ny hetsika, anatin'ny fanatanterahana ny asa dia mitory ny filazantsara isika. Iantenaina dia ho tafahoana amin'ny tompo isika rehetra izay tonga eto fa tsy adidy feadidy. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia miorina sy mitombo bebe koa, ary raha mbola sanatry tsy ao aminy dia ho tafahoana aminy kandray an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy antsika. Fa noho izany izay rehetra tanterahantsika eto dia raiso ho antsika tsirairay avy akasika ny fotsika. Ny tanjona faharoa dia ny fanohanana ny asan'ny fikambanana, misy ny fahafoizana rakitra ho tatazana rehefa avy eo, misy nahazo valopy, misy tsy nahazo valopy, fa na misy valopy na tsisy valopy dia tohan'ny fikambanana tanjona eo amin'ny resaka zany etomanana ny fiainan'ny fikambanana. Fa izay tiana hasongadina dia fisaorana an'Andriamanitra ny fananana ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny fitandremana. Voalohany amin'izany dia ny mpitandrina, ny biraopin'ny mpiangonana, ny ambara tonga mpitondrana eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana ity, izay nanokana ny alady androany, alady fitohanam-bavaka ny FDL, ary nanome ihany koa ny fahafana manatanteraka izao ikalo am-panahy tolakandro izao. Isaorana ihany koa ny ampy fity izay efa niara-ny asa am-potoanany maro tamin'ny FDL na tamin'ny fanatanterahana ny antsa-panahy ny fiantso-misy ity teo aloha na ny kalo am-panahy. Akoatra ny fanatanterahana izy ireo ny anjara fitorian'ny filazantsara
dia ny fampitaovana rehetra hitantsika ety na ny fanamafisam-peo na zay rehetra hitantsika fanapitaovana tanterahana izao dia ny ampy fity no manolotra izany maimaimpona ho an'ny fikambanany dekolina sy ny loholona fa isaorana manokana ary voalohany atao anatin'ny tantaran'ny fitandremana no namalinareo sampana zay mihira eto amin'ny fitandremana hiala iasa amin'ny fikambanany dekolina sy ny loholona eo ianareo kristianina tanora zandrina eo ianareo tsantany fitiavana eo ianareo sampana vokovoko manga zava-dehibe loatra ny nanekenareo amin'ny fanasana ay ary ny anotronanareo anay andraisanareo anjara ihany koa ny antenaitsika dia santatry ny fiombonana irany eto amin'ity fitandremana ity amin'ny resaka arakiry sy amin'ny lafiny maro hitombona amin'izany fiombonana zany zao firahantsika zao ary farany dia misaotra indrindra nareo rehetra zay vahinina saina mamaly ny antso manotona mino zay fa tsy adidy feadidiny natongavanareo fa ny fitiavanareo an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa eo ihany koa ny fitiavanareo dekolina sy ny lola zay rehetra nanasanareo koa dia voninahitry'Andriamanitra irery ihany zay tanterahantsika eto dia miroso ny amin'izany seho sy fiborina ny filazantsara izany tsika andeha hitehaka mafimetsika voninahitry'Andriamanitra sy afaka fikanjany etika Manolotra ny fiadanany tompo amintsika rehetra miavana miaona izay amin'ity mikianam-panahy dia ny faharoty. Mandeha isika hianatra fanala ibitenenana kely mialoha mirosoana amin'izao mikianam-panahy zao isaky ny misy miakatra ety amin'ny sehatra na midina ety amin'ny sehatra dia isika rehetra miara-miteny hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Dao ny averiny dikan'izay zany miakatra daholo fikambanany dekolina sy ny loholona rehetra anahira andian'ny fianaratra. Tsika rehetra miaraka Sarti cara ini, lalu
avia riondrika niomana dia niomana reto tady afarany dia noy azy ny fikaminy izany avia riondrika izany. Salamy 7 andiny faharaiky amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Maro ireo karazan-teny efa re mbinombieny. Teny mandalo tsy ilaina, tsy teny tsy mamelombelon'aina. Misy teny tsy mba vitsy
ompaompa teny ratsy, teny tena makahala, tenin'olona akala. Misy teny toa manainga nefa fitaka silainga, toa mambababo fo nefa fitaka avokoa. Ireo ny ray atraizatraiza, tenin'olon-dratsy taiza, mitandrema teny izao sao vo fitaka ihany. Fa ny tenin'Andriamanitra teny mamy, feno anitra, teny mendrika hoteraina, fa mamelombelonaina. Feno olana ianao, inonary no atao? Mitsangana, miarena, enoy ny teny mpamonjena, ary aoka isika mpino, tsy mpiaino, manadino. Fa ny tompo raitsy to, mila mpino, mpakakoa. Isika izao efa voafidiny mba ho mpakatombidiny, tsy ho mpino mora reraka, fa aoka azoto anatanteraka. Kondidiny tiavo, aza kivy mora lava, hideny ny aoka kela, fa mitondra famonjena. Toko faenina, andimy faenina amby efapolo, hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Hoy Jesosy, nahoana moa ianareo no miantso hoe Tompo, nefa ianareo jereo tsy mety vonina hanompo. Nahoana ianareo milaza fa izao ny Tompo sola laina, nefa na dia iray aza tsy mazoto famalaina. Izao Tompo no mibaiko dia zanaky ny raitsy to, nefa ny teny nolazaiko tsy mba nisy nankatoa. Izay mankatoa ianty no tena ondrika tsy foika, fa izay ankoatra izany ho very tsy ho adiloko. Izay mpiano atro rehetra aoka mba isaina tsara, fa tsy kamo hito rehetra tsy vonina hikaraka. Toy ny fanaovan-trano, ny fanorenana finoana, tsy ho vitan'olo-kamo fa teny ilana fahazotoana. Ny fanorena-trano tsara atao milamina tsy maiky, kaliana ho tsara karakara ambony vato tsara paiky. Ny trano tsara tsy mba rava na lalovandrika be, fa mijoro lalandava anatin'ny atsaran-tare. Ny trano tsara tena soa, kaliana mba tsy anenenana, tena atao mahafa-po, trano tsara fanke. Fa ny finoany kamokamo ataon'olona tsotra, itony fanaovan-trano ambony tany ratsy. Rehefa tonga ny orambe, amely izany trano izany, irodana ilay trano be, arolozana. Koa ny finoana ananantsika amafiso lalandava, aza velo rasandrika, atsara matsio rava. Enoy tenin'i Jesosy, fa izy tonga mba hanampy, manorena trano soa eo ambony vatolampy. Sa
famia manao asa tsara korintiana fahaenina andimy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Aoka isika kristianina manam-piainana milamina sady vonina hitafa ifandray amin'ny hafa. Misy olona tsy mpino raiso izy saka amin'ny aza velandeha irery fa datany tsy novely. Na antitra izy tanora tambatambazo ramora, na vavy izy na lahy omeo amin'ny rampanahy. Ambarao lay raitsy toy zay tena be famindram-po fa ny ratsy mahatsiravina ovany ho tsara tiavina. Mety hisy fahoriana miteraka akiviny, mety hisy fahantrana izay mitera-panimbana. Aza kivy ianao mpitory fa ianao koa mety holy, fa izany tsy aharitra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Mety hisy sorisory izay tsy mampahita tory, fa izany tsy aharitra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Mety hisy sorisory izay tsy mampahita tory, mety hisy fisasarana nefa izany dia hifarana. Ny tabataba maro koa mety hisy fisasarana nefa izany dia hifarana. Ny tabataba maro koa anembatsembana ny loko rehefa fifadikana dia lasa reraka sy fanona. Izany rehetra izany dia mbola fitsapana ihany, fa aza-kivy mandeha ihany, fa hisy foana ny hazavana. Ny mpanao asa masina tsy avela ny tsikasina, ny famonjeny dia omeny ireo izay mankatony teny. Isika rehetra iaraka manao hoe mamonjy tenin'Andriamanitra. Isika mamy isika ilaza hoe mamonjy tenin'Andriamanitra. sady mandeha miaraka isika iaraka ny patya da ny patya
mira izay nomany ary ny tsantany fitiavany anareo misy.
fahakoa zay mba manjay andaro amin'ny kaly mikalo am-panahy andehan'ny fahako ndao ataontsika spécial dia androany mba mangavo miara-miakarany dao le ny korana ny stekazady tsy avy amin'ny fitiavana vovoko manga mba miaraka aminay eto no mba ataontsika manokana izy ty dao mba hainareo daholo miarato misy makirana dao miava mba manana manao korana lamitambatra atsony ty hainareo ty anisy makokirany amin'ny fitia totondratsony efa maty totondratsony dia misy mba mahabetrika atsika amin'izao vanim-potoana zao zava-dehibe reo dia mba iarahanay hirany izy olo fireneko Pauline Massisiny amin'ny fitia misy misy tia Frony Latson Georges Benjamin tena anara anisy mpamorokira sangana zany ara tena isaina amin'ny ratsatanana raha zavalokana hoe mitovy ny totondratsony na ny famorolako entitra mihitsy ary totondratsony raha mireo anao ka tsy vetsy izy tonga dia mitsangana izy dia ajanona dia averina hatrany voalohany tay mba misy diso no maso dia fa tena hira fa tsy manatrika reny mba zava-dehibe ndao ary orifireneko fotsika tsara
varina amin'ny fahasahiranana na varina amin'ny fifaliana dia mantahoan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mantahoantsika mihitsy. Ndao ary mba miomana ny diakonina amperinasa rehefa avy eo.
lalina namanay saotra amin'ny manaraka anay efa meo gosy ka any amanay tsy ataony amin'ny ty pasika ataonao metsika gosy droite tsika le za veritsika rehefa tsy ataony amin'ny ty any atao dawa rahatsika manaraka raha naminy koa mitolohan'iny hoe eny fa tony faharoa dia tsy le décole manao fa ny amin'ny fitetsy manao tsy eny volume 3 moa izy ty volume 3 fa raha hoe tsika tsy anaonao ntsony tsy ametraka condition amin'ny fanarahana an jesosy zany tena antony toniry tony amin'ny fititao anatin'ny vanim-potoana na maivaina tsy no nameza-tompo antoniry tony hoe tsisy mialety fa efa nanao hoe teo natrehan'i jesosy fa dia napetraka tamin'ny fiaina ary marina amin'ny fotoana rehetra hoe afa efa nanao eny ianao fa teny zoratra masina dia ka hoena fiteninareo hoe dia hoe tsy dia tsia ny akotrany avy amin'ny ratsy tsika nefa efa nanao eny tsy anaonao ntsontsika ndao ary rehefa le tombo faharoa dia koa namanao lasa
Biega mafany dekone. Erikona ndray sitrapony tompo. Sirana anankiray ataonay raha misy ao aminareo dekondo ma tsy be da be mpivady
raha misy mahay mihira dia vady telo koplanaka telo vady ak telo efa miomamy dia miaraka aloha misy tononkira fa aza matao vady telo vady telo vady telo aloha raha misy mahay vady ao dia misy raha anakiray vaovao mitondra hoe manaiky aho da olena ty manaiky aho ty zany dia miaraka le koplanaka telo raha misy raha tsisy dia hitatsika izy anaovana azy misy tononkira ty fa aza matahotra efa voanimo message miampy fity izy ty fiainana kristianina ty heritery aminy tsika mampanarabian'i Jesosy atsika zany dia sy hitantanan'i Jesosy atsika dia iketsika daholo ary hitantanan'i Jesosy atsika tsy ny soa ihany ny raisitsika avy amin'ny Jesosy fa na dia heveritsika ratsy loha tsy hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy aloha zany dia manga foana ny lany dia ho tsara foana dia hiditra foana ny vola dia ho tian'ny olona foana anao dia andeha foana ny zavatra hoe ho salama foana ianao tsisy mampiletsy filiavanareo tsia fa ao mifanarahanao Jesosy zany dia mety misy fahoriana mety misy havana maty mety misy asa voaroka tamin'ny asa fitahan'ny olo ty na rovadian'ny associe voaroka tamin'ny asa tsy mety afaka fanadinana mihitsy dia renirehetryreny le tenen'ny toby ekena ho daholo manaikitsika fa ny tombony ho atsika dia zao ny zavatra rehetra dia miaka miasa soa zay tianandreo mbola tsy natsapy zampy ianao zavatra neverinao ho ratsy teo amin'ny fiainanao mivadika ho soa tamin'ny nambarao marina mandrakarivan'ny teny Jesosy aby ekeo ny teny manaiky ao le masaiza ampy fitia Father,
fampianatra nareo raha inona koa zany dia mba zava-dehibe no ataon'ny raisan'olona asydekona ny amanany zay mino fa ho lasa lavitra zany fankatiavana rehefa fiangonana izany ndao atombotsika mitsikitsikara no isa roa tovy ahoana samy hafa ho any mitsikitsiky sy ny manao fara iny ahoana fara iny ahoana tsikitsiky isa roa alenakavianao miatsika ataontsika tsara voninahitry ny tompo arina ty dia mametsaka amena tompona raiky sa tsy tenenana marana ny fotoana makasitaka ry ama
Andriamanitra isika ny amin'ny navitanty kanao-panahdy amin'ny faharoa ity ary voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Mbola mamerina ny fisaorana ho an'ny mpitandrina ny ambaratonga mpitondrana rehetra eto amin'ity fitandremana ity izay namela malalaka ny amin'ny tandrika mandekorona sy ny olona an'ity andro an'io ity indrindra fa ny kanao-panahy. Fisaorana ny andro ity ny amin'ny fiarahantsika rehetra hatramin'izay amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny fanatanterahana ny kanao-panahy arak'izay fanambarako hoe fampitaovana sy ny anjaranareo. Misaotra ny sampana kristianina tanora zanaka, sampana vokovoko manga, sampana fitiavana, sampana vavarana ny fiangonana izany ary ny farany kanefa tsy mikely indrindra dia misaotra nareo rehetra izay nanotrona hiaraka taminay teto any ray fosiny ray saina. Ny tompo any ny tahiry izay teny rehetra nyraisinareo teto ary ampitombo ny voninareo ny fanarahana azy ny voninahitran'Andriamanitra irery ihany tiaka mafy be isika. Misaotra ihany koa teknisiana ampaka sary ny mpitendry orga ireo mpikirakira sy mpiarakara ny zava-maneno ny fiangonana magasitraka tompoka hitomba an-trano ny tanentanareo. Ireamana dia materisika ho an'Andriamanitra koa mpakasana amin'izay rehetra vita teto ny tompo dia maneho ny voninahitra amin'izay rehetra tetsy. Ny tompo raha minantso dia fahavoninatsika no andrasana. Rehefa hoe inosika hiaraka dia ina izy ny tompo fa tevirahatra izany. Izany no hita teto tamin'ity tolakandro ity. Mikasitraka ny fikambaram-bekona sy ny olona ary engane ny tomboery mitaratra fa olona manorina ny trano ambony vatomampi ianareo hitarika koa ny fiangonana ho amin'izany. Ao ny mivavaka sy ny tsodrano dia mihira faharaiky amin'ny fitonjato ataontsika ny andininy voalohany ny fandraisantana ilaky hivavaka isika. Eny Andriamanitro feno fankasitrananao izay satria ianao ilay fiamboana sy kafarana miaraka taminay teto. Ianao koa no mbola mampifananay araka ny sitraponao ravoravo izahay amididinao satria tianay izany. Misaotra ny amin'ireo mpandray anjara rehetra nanomboka ny fikambanam-bekona sy ny olona ny kanao-panahy eo ireo sampana ny kanao-panahy teo ny avity ny kanao-panahy ary teo aminay mpanotrina ny kalo am-panahy. Misaotra ny amin'izay nandray anjara mivantana na ankolaka tamin'izao etsika izao ambany tsirairay ianao ary raha ihany eto amin'ity Andriamanitra ity izahay dia ataovy hitoeran'ny fiadaranao ny tokantranonay tsirairay eny an-dalana dia avovy izahay tsy voakasikina samaky ny fatana izay mety fanengerena ny sitraponao. Hitsoranay ny tananao ny tompo hitsodrananay ka ny fiadaranao mihoatra ny fanarana rehetra ihany ny tenanay sy ny anay amin'ny fanahinay ho tanteraka tsy manatsiny mandrapiavina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny ranony iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny tena ho andrena sitrakanty.